zay ny alalàna fa ho avy Jesosy ozy izy be dia be ny fiangonana manina ny olona memotra satria tsy am-bavaka antoantsika tena angataka amin'ny Jesosy amin'izao hiaraka tena ingom-bavaka rainay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tena misaotra anao zay ny amin'ny fitarianao teninao hoe tsy mety zay raha tsy ampivavaka Jesosy aho indraindray zay Jesosy varinany amin'ny zavatra fiainana andavanandro indraindray zay variana amin'ny zavatra miatra eo amin'ny fiainanay mifantoka loatra amin'ny problème zay indraindray Jesosy aho mifantoka loatra hoe ahoana no avy ahoana ny ampitso Jesosy malalo ianao rehefa niteny fa rehefa feno vavaka zay dia feno herinao fiadananao efa nomenao anay maimaimpona Jesosy aho voatonga ianao dia ozy ianao hoe fa ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao Jesosy malalo mila anao zay mangataka ny hery fanahinao zay Jesosy aho feno zay aza vela tafandro mandrotsony zay reto Jesosy mivavaka voalohany indrindra Jesosy dia zay rehetra atao mikiraka ty naiza misy anay izany vavaka angatahako aminao androany tena kasio ny hery fanahinao tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy any Jesosy aho aza vela tafandro mandry tena hoe booster mihitsy Jesosy aho na eo patoriana raha tena foazy ataovy mahafantatra hoe mila anao zay Jesosy malalo tsy mahazona anao zay fa tazomy Jesosy aho fantatsay fa ianao teny marina ny teninao eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa matokita zay fanareo zao tontolo izao aoka zay isaintsaina foana andromanalina ny teninao sy ny fampanantenanao hoe tsy mitamboty ianareo fa indro aombonareo mandrapatonga ny fahatapera teninao zany Jesosy fa tsy tenin'olombelona tsy misy olombelona amin'ny fanantenananay ombanay ame an'izao zao anay ka anatatena olombelona mety miova fa ianao tsy miova amin'ny teninao ampio zay Jesosy fa aza vela tafandro mandrotsony zay tsy teo anisan'ireo fifitiny adary fa teo anisan'ireo fifitiny eny Jesosy aho miakatra amin'ny fiverenanao ampio zay fanamasinao herinao mangatanay androany hiasany anatinay tsirairay avy atrehatra miafo fanahany anatinay Jesosy aho satria raha Jesosy aho ahoana mo nitongana ao anay Jesosy eo milanao zay fanamasinao ampio zay oery zay makasitaka sahady azonareo zay natahanareo makasitaka ndrindra fanamasina misaotra raha eo Jacob 4, 2 à 3 manao hoe Jacob 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ato hoe mangatay anareo ozy izy mangataka anareo ozy izy nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olaninareo amin'ny filanareo dia amin'ny 2 izy manao hoe milinareo ozy izy nefa tsy manana ihany mamondry sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olaninareo amin'ny filanareo indraindray tsika rehefa mivavaka dia diso fangataka matoa Jesosy ny teny hoe anany tany sy izay rehetra eo aminy anany lanitra izay rehetra eo aminy ny zavatra tadiavin'i Jesosy amintsika dia manolotra ny fontsika 100% anazy ny fony no angatahany amintsika dia ny fankatoavantsika anazy dia indraindray tsika rehefa mivavaka dia diso fangataka
satria zavatra efa hatsika ihany no angatahantsika. Izy Jesosy efa anareo ny zavatra rehetra ozy izy satria zaho anatinareo fa miombona fotsiny amiko dia ataovy ampy ny firaisanareo amiko. Izay zavatra izay ny ataontsika sujet de prière fa nandrayntsika misy fotoana zavatra tsy tokony angatahantsika dia angatahantsika aminy nefa fa hatsika ilay izy. Fa nandrayntsika andengain'ny devoly zavatra efa hatsika daholo ny zavatra rehetra fa tena alohantsika tena angataka amin'Andriamanitra ho tsara fangataka. Raha mangataka amin'Andriamanitra tsika dia aleo angataka fiovampo tanteraka, transformation tanteraka. Tena hoe angatahantsika hoe tsy ho hita intsony tsika ilay taloha fa tsika vaovao, tena olom-baovao mihitsy tsika. Izay no angatahantsika androany. Tsangana daholo ary tsika dia ataontsika iombom-bavaka mangataka atsika mba hitsangana satria dia asan-drato ny tanantsika tena mangatahantsika hoe Jesosy alohantsika hifona aminazy hoe raha nisy ny zavatra nangatahanay taminao nefa zavatra efa anay dia hifonana aminao Jesosy. Fa sokafo ny masom-panahinay sy ny sofom-panahinay dia ampitomboy ny fahalalana aty anatinay mba ahazahoanay ahafantaranay tanteraka ny identité anay aminao. Anay ny zavatra rehetra Jesosy, izay ny tompony zavatra rehetra satria ilay tompony zavatra rehetra no atao anatinay. Rainay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo malalanay io. Tena marina ny teninao hoe indraindray izay mangataka dia diso fa angataka Jesosy mangataka nefa anay izay efa ianao ny teny hoe anany tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Indraindray izay mangataka zavatra tsy tokony angatahanay satria be dia be ny teninao milaza ato. Manao ohatra fotsiny ianao hoe dia kapoka tampoka no nanasitrananareo amin'ny Isaia 53:4-5 manao hoe dia kapoka tampoka nanasitranana anareo. Jesosy izany zavatra izany ny fahasalamana efa vitanao 2 arivo taona lasa 5 sy 2 arivo taona lasa efa ato anatinay ny fanahinao. Enao ilay Andriamanitra tout-puissant no ato anatinay ilay naresan'ny fahafatesana sy ny aretina rehetra. Jesosy malalo ninona Jesosy mbola fanahiana ty anatinay ka mangataka izay nefa zavatra efa anay dia mino androany fa nitsana an'izany ianao eto amin'ity toerana ity. Niza tonga eto amin'ity toerana ity Jesosy misy aretina ny anatiny any mety hoe misy tsy fahasalamana ianao ny anitsana an'izany amin'ny alalan'ny teninao. Marina ny teninao Jesosy amin'ny Isaia 53:4-5 fa efa vitanao 2 arivo taona ny aretina rehetra. Nosatroana tsilo koa ianao Jesosy, ilay tsilo nasatroka anao tsy izay intsony tokony hiady saina fa efa noentinao 2 arivo taona koa ny ady saina Jesosy. Ninona mbola ady saina anay fa nahina amin'ity nofo ity no hohaninay sy notafianay nosotroanay mbola mitondra an'izany izay Jesosy androany ity mangataka ny hery ny fanahinao izay ihany sy ny rahanao andrakotra nitsana anay amin'izany fisainan'izany Jesosy. Mbola fisainan'jazy izany Jesosy mbola fangatahan-jazy izany hoe sitranao Jesosy fangatahan-jaza Jesosy izany hoe omehoanina Jesosy omevola Jesosy tsy tokony izany intsony ny zavatra ataka ataonay amin'izao Jesosy fa tokony angataka izay hoe Jesosy fenoy ny hery ny fanahinao anaovako ny sitrapona ampio afanamasoko tena hoe ankatoanao 100% izay teninao milatsaka dia ho ankatoavako so ampiara izany Jesosy izany no angatahanay amin'ny androany ity. Tsy ho diso fangataka intsony izay satria manaraka anay
indrindra Jesosy ny amin'ny famelona ny fanahinao aty anatinay. Misaotra sahady izay Jesosy fa efa miasa ny anatinay ny herin'ny fanahinao. Mandasaka ny afo fanahiny anatinay ianao iredareda ny afo fanahiny anatinay anananay fanantenana lehibe fa tompony zavatra rehetra ny velona aty anatinay. Dia misaotra indrindra ray masinao ny amin'ny vavaka izay nasandratra rehetra aty. Misaotra sahady efa miasa ianao ny anatinay tsirairay avy. Raitra mihaja mideramony indrindra Jesosy atolotra ianao te misy anadalana no avy eto amin'ity toerana ity. Mangataka aminao izay mivavaka ho azy ireny Jesosy angatana ny ranao angataka azy ireny ny anjelinao hitantana azy fomba sabatsara amin'ity toerana ity sanana ny fahavalo fahefana sakala nandrobaka azy ireny mivavaka ihany koa Jesosy ho an'ireo izay tsy afaka androany tsy tonga dia efa fanatrehana. Ianao ihany koa ianao no mahafantatra mahalala ny antony tsy nahatongavana eto. Ianao anie Tompo hita azy ireny anomery azy ireny mandrakariva. Ianao no mahafantatra ny antony fa ianao ny amery azy ireny ary tsy ho tapandromany intsony tsy ho diso fampianarana intsony fa tena hoe ho avy eto amin'ny fatrehany ity na inona zava-misy na inona zava-misy ampiasaina vavaka rehetra mangataka ny ranao koa angataka ity toerana ity androany. Ninona tsy fantatra hoe very nampiasa an'ity toerana ity tsy fantatra izay nampiasa an'ity toerana ity talohanay fa ninona eto amin'ity toerana ity. Samitsika manomboka teny fotsy eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mandroaka ny esprit tsy ampiavinao izay ny ranao Jesosy mandrakitra ity toerana ity. Na inona Jesosy teny alatsakao dia oka ho fotany lonaka ny fotongeto handray ny teninao ary tsy tovy amin'ny dirana eto amin'ity toerana ity ny voana eto Jesosy. Dia raiso ny aja sy ny voninahitra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny velona manan-kely avy anazareta. Alleluia. Amen. Alleluia. Afaka hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra ve tsika. Alleluia. Ny amin'ny fahamarinana rehetrarehetra voalaza teo. Amen. Tamin'ny ny androany tsika nakalaza mipaka mampatsiahy antsika ny toerana efa nametrahan'Andriamanitra antsika. Mampatsiahy antsika ny fandresena Jesosy izay efa nizarainy tamintsika. Amen. Manasanao hitsangana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ça va tsara daholo ve? Ça a été la semaine. Amen. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra tsika tsirairay avy fa mbola velonaina soma tsara. Mbola nitomy ny fanahy masina indray tsika tsirairay avy dia tonga eto miaraka mivory eto miaraka miray fo miaraka mina hoe tonga etsika dia tena hoe misy izay reconnaissance izay ao anatsika tsirairay avy hoe tia izaho eto mbola mijoro mbola velonaina soma tsara noho inona ny antom-pisinao fa manino ianao mbola velonaina soma tsara androany manino tsika sy ianao mbola misy izay fanatrehan'Andriamanitra izay miaraka amintsika ao anatsika ao fanahy masina dia Emmanuel miaraka amintsika fa misy koa ilay fanatrehan'Andriamanitra izay toma fanahy masina eo amin'ny fifidian'ny prala fankatsy. Amen. Mino an'izany tsika eto tsisy daonao abstraction mihitsy resaka protocole sy ny zavajavatra rehetrarehetra afaka saintsaintsika eritreretintsika hoe ohatrany tamin'ny andron'ny disciple tamin'ny église primitive tsika tsisy azany ety aloha dia ohatr'izao zany tena hoe soyez libre dans la présence de Dieu. Amen. Soyons sincères dans la présence de Dieu. Amen.
tsika ho sincère dao tsika tena hoe iaina zany hoe amin'ny peuple du royaume de Dieu zany. Amen. Iaina zany hoe vie conformément amin'izany hoe mahazanak'Andriamanitra zany. Isitraka fotsiny dao akafy. Amen. Dao akafy an'izany identité atsika izay nampatsiaheviny tadiko langue teo izay. Alléluia. Tonga etsika tena hoe arak'ilay zavatra nampatsiaheviny fanahy masina atsika tamin'ny heriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia mifanahy masina mihitsy no misy an'izay afo izay ao anatsika ao dia hideran'Andriamanitra tsika. Amen. Manasanao maka Salame 95 Alléluia. Salame 95 amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika miteny gasy. Amin'ny anaran'i Jesosy avy aoka isika ioby ho an'ny Tompo. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderany isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny salamo isika. Fa Andriamanitra lehibe ny Tompo, mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany fitoerana lalina amin'ny tany. Azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia ny volavolay ny tanany. Avy aoka isika hiondrika sy hankohaka, aoka isika handohalika eo anatrehan'ny Tompo mpanao antsika. Fa izy no Andriamantsika, ary olona fiandriny sy ondro tandremana isika. Alléluia. Enganeka enonareo anio ny feoany hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meribasy, tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra. Izy nakanondrazanareo fanahy, izay nakanondrazanareo fanahy sy ny zahantoetra na dia efa hitany aza ny asako. Efa 10 taona no namona aminay na tamin'izany taranak'izany, ka hoy aho olona maniasi amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako. Koa ny anina tamin'ny fahatezeraka hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Amen. Amen. Ny titre an'ity salame ity amin'ny teny français hoe invitation à l'adoration. Dia mampafantatra izy hoe manasa antsika ny teny hoe andao hideran'Andriamanitra, andao hifaly ankalaza an'Andriamanitra amin'ny feo feno firany noho ny zavatra tsara rehetra nataony sy zavatra mahagaga rehetra nataon'Andriamanitra. Andao hideran'Andriamanitra. Dia manasa antsika indray izy hoe ndao izy ankohaka manoloana an'Andriamanitra, ndao andohalika eo anatrehany noho ny fahatsarany, noho ny maizy azy. Ozy izy hoe isika ozy izy dia olona fiandriny sy ondry tandremany, marika amin'ny Andriamanitra ray tsara, de nature bon. Alléluia. Ndao hifantoka amin'Andriamanitra amin'ny fahaiza-manao, ny fahatsarany, ny fahagagana ataony fa ndao koa hifantoka aminazy, hanatona anazy eo amin'ny seza fiandrianany, ny amin'ny maizy azy, ny amin'ny fahatsarana. Andriamanitra tsara, mandrakizay hatrizay ary ho mandrakizay dia Andriamanitra tsara izy, Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra tia atsika tsirairay avy izy. Tena hoe manasanao androany dao tsika hifantoka tsika tsirairay avy atao mifanatria, dao ampifatohantsika aminazy daholy ny ao anatsika rehetrarehetra. Ozy izy le teny teo hoe aza anio izy izy raha mahely feo any anareo, aza manamafy ny fonareo tsony, aza manamafy ny fonareo tsony.
ataontsika hiaraka hivavaka asandrato ny vavaka ao asandrato ny vavaka ao a eny mpitoerana eny a miaraka amin'ny fotena sincère miaraka amin'ny fotena feno etaeta miaraka amin'ny fotena miandrandra anazy a miaraka amin'ny fotena hoe miandry mi-expecter soit dans l'expectative dans la présence de Dieu. Attends-toi à ce qu'il te fasse du bien, attends-toi à ce qu'il te touche, attends-toi à ce qu'il œuvre pour ta vie aujourd'hui. Raha eo mankasitraka anao zay, raha eo misaotra betsaka anao zay, misaotra betsaka anao zay ny amin'ity fotoana mbola namoazanao anay androany ity, mbola velonay somatsara zay tsirairay avy, mbola miaina, mbola afaka mijoro, mbola afaka mietsika daholo ny vatanay, mbola afaka miaina zay, afaka miresaka zay, afahanay mbola mitodika any aminao zay androany, afahanay mbola afaka manandratra ny fonay sy ny vavanay, mivavaka aminao indray androany, misaotra anao, mankalaza ny anaranao, mankalaza ny voninahitrao, mankalaza ny fahavelomanao satria velo eo amin'ny fiainanay ianao, azo tsapahitanany eo amin'ny fiainanay ny fahavelomanao Andriamanitra, azo tsapahitanany eo amin'ny fiainanay ilay sakrifisy nataon'i Jesosy eo amin'ny lakroa, hitanay iainanay isan'andro isan'andro zany eo amin'ny quotidienanay, tena hoe jouir an'izany sakrifisy zany isan'andro, hitanay zany, tsapanay zany, inonay zany. Misaotra anao zay ny amin'izao fotoanan'io zao, androany dia nitominao eto amin'ny fanatrianao indray zay tsirairay avy indroany a, miaraka miompo a, dia miaraka manao ale vavaka tahaka nataon'ny Paoly hoe fanay masonao, fortifio indray ny être intérieur anay androany, fortifio indray ny être spirituel anay androany, afahanay tena mijoro amin'ny finoana, afahanay mandroso amin'ny finoana androany, afahanay mandeha araka ny fanahy, afahanay tena hoe tsy reradraraka zany rehefa fortifienao zay androany eto amin'ny fanatrehanao. Fanay masonao mameno anay tsirairay avy androany, alleluia. Mino zay hoe eto ianao, mino zay efa tu veux nous faire du bien dans ta présence, mino zay fa hikasika ny fonay tsirairay avy ianao, hikasika ny atsipri amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao, ianao le mahita ny miafina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, ianao le misonde ny cœur ny tsirairay avy. Jesosy eo met à la lumière ce qui doit être mis à la lumière aujourd'hui, c'est mbola endrika ténébreux any anatina ihany, met à la lumière. Oh Jesosy eo mitenena aminay androany, fanay masina eo révélé eo aminay fony Jesosy androany, mangeta ety zay ny tomba amin'ny fahalalana an Jesosy androany, mangeta ety zay ny tomba amin'ny fahalalana ny fitiavan Jesosy androany, lay sakany, lay lavany, lay hauteur apafantaro anay, révélé eo aminay fanay masina, te hitomba ao aminao zay, halleluia. Fanay masina tsy mahavita na inona zay raha tsy miaraka aminao, raha tsy tohananao zay ianao Jesosy le tompon'ny finoana sy mpanefa azy, mampianatra anay andeha amin'ny finoana, tsy mampianatra anay intsony andeha. Oh misaotra anao zay fanay masina, halleluia, manohana anay tsirairay avy ianao, mifortifier notre intérieur anay tsirairay avy ianao androany, halleluia. Ianao le source, mipuiser force eto aminao zay androany, mipuiser fitiavana eto aminao zay androany, ao aminao misy ny zavatra rehetrarehetra, halleluia. Oh halleluia. Omany ny fonao, omany ny fonao, iankohaka sy iterany Andriamanitra ao androany, omany ny fonao, halleluia. Ebo shata sandere garaya bratsa tere, halleluia raya ndere gasara ya brate, halleluia. Zay Jesosy tsy te no ny asany fananao masina misekohy anay isan'andro dia tsy te handeha ao anatin'izany
modimody zany tsony zay ny masino. Halleluia. Roa shaka senderia bababaraya. Conscientiseo ny olonao androany. Halleluia. Tsony tsy andeha amin'ny fanahina, tsy andeha amin'ny conscience du péché zany tsony. Oh shadrabrasakaraya. Asandrato ny vavanao, asandrato ny sakafo ny vavanao dia asandrato ny vavakao, asandrato ny vavakao. Ijoro vavolombelona kely aminao any amin'izay resaka hoe manokatra vavy zay a. Maly alina na nofy a, maly alina na nofy a. Alors que alohan'ny atorizako a, j'ai passé du moment dans l'adoration. Alohan'ny atorizako a, tena hoe niombona tamin'Andriamanitra. Dia nefa mbola nanofy ratsy a, efa divadiva rainy iny, nanofy tena ohatrany hoe devoly a. Ohatrany hoe nandeha tao anatina trano zay dia misy olona dia tsy teny an'ilay olona hoe iza ilay olona fa ohatrany hitako ny endrik'ilay olona. Dia ohatrany hoe possédé io olona io. Dia za miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy mety matafavoaka hoe amin'ny Jesosy fotsy dia tena farany tonga dia nikika be amin'izay teo ambony fandriana hoe Jesosy. Dia tsy azoko ilay izy fa mifantatro fotsiny hoe misy afo eo amin'ny vavanao io. Amen. Misy afo eo amin'ny vavantsika tsirairay avy. Zay mahatonga na miteny hoe sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe sabatry ny fanahy dia eo amin'ilay ten'Andriamanitra voaka ny vavantsika. Misy epée mivoaka eo amin'ny vavanao eo. Rehefa manonona ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra, manonona ny anaran'i Jesosy ianao. Amen. Halleluia. Sokafo ny vavanao, miresaha amin'Andriamanitra. Tena ohatran'ilay ataovy ohatran'ny tenenin'ny Davida hoe aminao no anandratako ny fanahiko, ny atao anatiko manontolo, sokafako ny vavako hideranao. Ozy izy hoe pousser un cri de joie. Misy an'izany cri de joie zany avy cri de joie zany misokatra amin'ny vavanao dia mikika ianao an'Andriamanitra. Alléluia. Tsy mila misokatra amin'ny vavanao. Alléluia. Atsoy ny fanjakan'Andriamanitra hidiny ety atany dia sokafo ny vavanao. Amen. Alléluia. Sotranao zay Andriamanitra, sotranao zay ny amin'ny fanatrehanao, sotranao zay fa arak'ilay tenitenenin'ny mpanomponao teo hoe tsy te hitanay atoritory tsony ianao, fa ny fanahinao mihitsy no manaitra anay, manangana anay, mampahery anay. Maneho grâce tena tsy takatry ny sainy eo amin'ny fiainanay. Impirimpiry moa zay no mandao anao, impirimpiry moa zay no tsy miobéir anao, impirimpiry moa zay tsy manaiky an'ilay taridalanao, fa ny ataonay ihany ny ataonay. Fa ianao tsy mitsahatra maneho ny fahasoavanao, tsy mitsahatra maneho ny bonté anao. Dia marina ilay teninao, ozy izy ny teninao hoe ta bonté nous conduit à la repentance, ta bonté nous conduit à un changement de vie, ta bonté Jesosy io tongety zay ankalazan'izany fahatsaranao zany, izany fahatsaranao miazona anay zany, izany fahatsaranao mampijoro anay zany. Alléluia. Ora sakere brasantaraya bababa, ora chataraya. Antsika hiaccueillir ao anatin'izao fiankofana izao, ampifatohiny ao anatinao rehetrarehetra, ao anatin'izay tonkira tenen'ny vavanao, ao ka tsy hirahira fotsiny ianao, tena hoe ataovy mi-interpeller anao zay parole rehetrarehetra tenen'io vavanao io. Sois sincère devant ton Dieu aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, marche d'une manière sérieuse et sincère devant ton Dieu. Manatiketu Alléluia. Sukafini fu andrayazi nifitera nuanzakani nifasoavani noaneni kiatika izana
mahazatra ilo zany hoe manara ireo amboa rehetra eo atongony misy anarana ambony anara mpanjaka hoazy ny aza sy mivoninahitra manga hoazy ny aza sy voninahitra mendrikilay nandreso antsika nalevona hitsangana mike nifasana tsy natazonazy Sotra Jesosy io, haleluya. ireo amboa rehetra eo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Nandresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Haleluya. Haleluya, ianao le mpanjakanay manjaka eo amin'ny fiainanay. Haleluya. Haitazisy Haleluya. ny ranomaso ho fafany Sotra Jesosy. ao an-tranondray ho tapitrany aty tsy hoe lahy ny mpamonjy Afaka mitsangana velao dia mitehaka mafy be ao an'Andriamanitra. Haleluya. Zao fotoana zao hoe amen. Haleluya. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny rano Jesosy no teny ho antsika amin'izao. Mihoatra noho izay anarana mety problème rehetrarehetra, ararana aretina rehetrarehetra, ninona mety zavatra miseho. Ny fanahy masina ao anatsika, ny rano Jesosy no teny ho antsika, mandrakotra antsika. Haleluya. Ozy izy Paul hoe mifalia mandrakariva. Hoy izaho ndray mifalia. Paul
Paoly tsy niteny hoe mifalia rehefa metimety ianao. Paoly tsy niteny hoe mifalia rehefa matanjaka tsara ianao, fa ozy izy hoe mifalia noho ny amin'ny Jesosy. Hoy izao indray hoe mifalia. Amen. Amen. Alléluia. Izy ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny tiry ity dia misy ten'Andriamanitra hoe milaza marina aminareo aho izy fa mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa rehefa mandeha aho dia irahako aty aminareo izy. Amen. Ohatrany raha tsika ny teo amin'ny plasin'ny disipla tamin'izany fotoan'izany hoe mahatsara aminareo ny alako, nefa ny mpanjaka le Messie efa nendrandraina hatramin'izay ny miaraka amintsika en chair et en os, miaraka amin'ilay disipla eo. Dia ozy izy Jesosy hoe mahatsara anareo ny alako e. Raha tsy ina mahatsara an'ilay izy ka tsy vitany ao anatintsika fotsiny fanahy masina, fa miaraka amintsika izy ary eo amintsika izy. Alléluia. Mamay antsika ny kapasité ahafahantsika mahatateraka ny œuvre izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ataontsika ame voninahitra ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Alléluia. Ome voninahitra izy, ome voninahitra ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy puissance, ny fanahy masina tsy hery, fa ny fanahy masina c'est une merveilleuse personne de Dieu. Amen. Oh, misaotra anao zay. Alléluia. Misaotra anao zay ny amin'ny fanatrehanao, misaotra anao zay ny amin'ny fitarianao, misaotra anao zay ny amin'ny tolotsainao, misaotra anao zay ny amin'ny taridalanao fanahy masina. Miaiky zay hoe very raha tsy misy anao, miaiky zay hoe malemy faible zay raha tsy miaraka aminao fanahy masina. Alléluia. Rafraîchissez indray ny fiangonanao androany. Alléluia. Fanahy masina, raiso ny toeranao am'Andriamanitra anao eo amin'ny zanakao tsirairay avy. Fanahy masina, raiso ny toeranao amin'ny matompo anao, amin'ny maître anao eo amin'ny zanakao tsirairay avy. Alléluia. Alléluia. Tonga sy hoe eto ampovoanina eto ianao fanahy masina, le Emmanuel miaraka aminay. Alléluia. Tonga sy hoe ianao mandray ianao zahay, raiso ny toeranao, raiso ny toeranao fanahy masina. Alléluia. Alléluia. Milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao, fanahy masina tonga sy oetsy anao, mandray anao zahay, raiso ny toeranao, ianao no ndraindrainay, milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao. Za mihitsy fanahy masina avy mameno anay androany. Mameno tanteraka faety anao, tsy ho feno zava-tsapa afa-tsy anao.
antsika angetaeta atsika hoe avy mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra afa-tsy anao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masinao mamiko indrindry anao avy mameno tanteraka fanay masina avy mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra afa-tsy anao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masinao mamiko indrindry anao fanay masinao mamiko indrindry anao mino an'izany anao toetra anao zay fenonao ny alleluia fenonao ny aminao rehetrarehetra zay fanay masina tsy kristianina tsy pino marefirefitsony zay fa tena hoe manana assurance tahaka ny petera rehefa avy ny fenona ny fanay masina izy tsy nitsoaka tsy niafina tsony tsy nandainga tsy nitsoaka tsy fahafenony fanay masina nanambara sy miproclame une bonne nouvelle de l'évangile de la grâce misaotra anao zay fanay masina fa mameno anay ohatr'izany koa ianao androany halleloia terizy zay ao anatin'izany fenony fahendrenao zay halleloia amen halleloia afaka hitiaka mafy be ao an'andriamanitra metsika afaka hitiaka mafy be ao an'andriamanitra metsika le teaka le tsy ho anay tsy ho anay le teaka ho an'andriamanitra le mahita ny ao anatinao ao ho an'andriamanitra le misonde fonao le mafantatra ny fonao ho anazy le teaka ho anazy le innovation ho anazy le cri de joie halleluia mbola vona ventsika hiaraka hidera sy andio an'andriamanitra androany andriamanitra mahery ny andriamantsika alleluia tsy mitsanga menatra tsika manoloana zany famarinany zany amen alleluia sabotsy communion ankeo misy le mpitarika fiderana dia hoe tandre moa izy sao manao fiderana amin'ny trotro zaza nareo fiderana amin'ny trotro zaza fa tena ataovy amin'ny fo manontolo amen amin'ny herinao rehetrarehetra tiavan Jehovah Andriamanitra dia mitenao an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetrarehetra amin'ny fonao rehetrarehetra amin'ny sainao rehetrarehetra amen
ataontsika tsirairay avy misy combat misy épreuve misy combat de la chair et tout amen fa ozy izy le irity hoe afaka misy foana zany zavatra rehetrarehetra zany fa androany aloha ndaotsika isafidy a ndaotsika anapa-kevitra lideran'Andriamanitra foana amen ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako katsao aloha zany hoe za manjaka eo amin'ny fiainanao zany katsao aloha zany hoe za manjaka ao anatin'ny fonao eo amin'ny atsiprian'ny fiainanao zany dia manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra manaraka ho azy ny saluan'io olona matery anao io manaraka ho azy ny saluan'io zanakao io manaraka ho azy ny saluan'io vadinao io manaraka ho azy io peu importe ninina mety épreuve de feu manaraka ho azy ny zavatra rehetra fa ndao aloha androany ndao anapa-kevitra ny deran'Andriamanitra ary tsy androany any fa isan'andro amen androany aloha Alléluia, afaka hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra vetsika. Alléluia. Sotra Jesosy. Alléluia. Sady asitsika tikitika ihany a fifaliana ny ato an-tranon'Andriamanitra. Amen.
Alléluia. Ao tsara ve? Ao tsy mahita be ty fiangonana ty. Salama tsara daholo. Ao tsara. Tenenina ako ty ianao, gauche droite anao. Ao ve ianao hoe. Ohatrany tsy mifakahenina ve? Ohatrany tsenina raha fa tena mafimafy kely izy. Ao ve ianao? Tonga soa ho an'izay androany vao niaraka taminay a. Tonga soa tompoko. Dia atao tranona ray a, fianakaviana ray. Tsisy hoe efa ela be dia izay vao hita dia efa entsika niaraka fa androany vao tonga. Tonga soa koa ny ilay tsita, être Fabien, il est derrière. Merci. Merci à Fabien. Lui, il vient de Bordeaux. Il vient pour nous, pour assister à nous les cultes. Et en attendant, il est encore à Bordeaux. Mais quand il sera à Paris, déjà à Paris? Alléluia, il est à Paris maintenant. Il a déménagé, pas pour nous, hein, mais il a déménagé pour Dieu et pour son travail. Alléluia. Merci Fabien, merci à tout le monde. Merci pour votre, merci pour chacun. Tena teneno reka anao hoe faly mahita anao hoe mafy be izy rahalahy, faly mahita anao. Alléluia. Jerena rova za faly be. Regarde rova le, jere rova. Waouh. Même rova za faly be mihitsy. Alléluia. Nomeny Jesosy a dia misy an'ireto. Fa rehefa teo za zavanazy tena tian'i Jesosy, tsika tena mankatao ny ten'Andriamanitra daholo. Fa misy ten'Andriamanitra ray a, que Dieu m'a visité tout à l'heure. On va lire dans Malachie chapitre 1, verset 6. Le téléphone à tout le spectacle, quand tu dis soir, votre téléphone dans l'application Bible, s'il vous plaît. Tout le monde. Malachie, chapitre 1, verset 6. En termes français, j'ai Malachie. Chapitre 1, verset 6. Avec le logique. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci d'être présent avant nous, même quand on est arrivé dans cette salle. Merci c'est toi qui nous invites à venir ici. C'est toi qui nous invites, c'est toi qui nous as visité chacun de nous, là où on était aujourd'hui, pour être présent ici. Merci pour ton accompagnement, Seigneur. Merci pour ta parole aussi. Merci, Saint-Esprit. Visite-nous, Dieu. Aide-nous à bien concentrer dans ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci Père, merci Jésus, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Amen. Malachie chapitre 1, verset 6. Au nom de Jésus. Le sous-titre de cette chapitre, le Seigneur fait des reproches aux prêtres. Le Seigneur fait des reproches aux prêtres. Le prêtre, c'est pas moi, même si je suis pasteur.
Mais nous tous, on est tous des prêtres aux yeux de Dieu. Alors cet appel, ce n'est pas seulement pour quelques gens, mais pour nous tous et pour tous les enfants qui disent que moi je suis chrétien. Cet appel, cet message est pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Jésus attend de chacun de ses enfants en ce moment? C'est honorons Jésus avec obéissance, la parole de Dieu. Honorons Dieu dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Chapitre 6, le chapitre 1, verset 6. Moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres. Un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Mais vous m'appelez votre père, est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez et vous demandez, en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? C'est la question que l'enfant qui dit que, mais qu'est-ce que je fais encore? Moi, je lis la Bible, je prie, je fais des jeûnes, je fais tout. Je donne mon cœur à Jésus. Mais qu'est-ce qui manque encore? Dans la parole de Dieu, depuis le commencement de Adam et Ève, les enfants, les enfants de Dieu n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Regarde bien dans Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Dieu a donné un ordre à Adam. Mais Adam n'a pas écouté. Il n'a pas écouté Dieu. Il est ailleurs. Il a laissé seule sa femme discuter avec le diable. Mais il était où? Même si sa femme a donné le fruit à Adam, il peut dire, où t'as trouvé ça? Mais il n'a même pas posé la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa femme au lieu de discerner, au lieu d'écouter qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Adam, tu peux manger les fruits de toutes les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre de quoi? Hein? Le fruit de l'arbre de quoi? Le bien et du mal. Mais regarde, jusqu'à maintenant, même moi que je vous dis, déjà, même Dieu m'a dit, ne fais pas ça, mais je encore. Mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de goûter ça. J'ai envie de tester ça. Mais pourquoi pas? Pour une fois. C'est ce qu'Adam et Ève a fait. Hein. Ils n'ont pas tout mangé. Hein. Ils n'ont pas fini même. Juste un petit morceau. Un seul. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le mal est rentré. Frères et sœurs, jusqu'à maintenant, l'esprit de Satan, dès que nous, on ouvre une petite porte, une petite fenêtre, un petit trou, il profite.
C'est ce qui s'est passé. Regarde bien ce qui s'est passé à David. Au lieu d'un mec qui va aller à la guerre, il fait la sieste chez lui. Il dit à tout le monde va. Mais moi je reste parce que je suis le roi. C'est ce qui arrive aussi. Au lieu d'aller à l'assemblée, au lieu d'aller à la présence de Dieu, mais vas-y. Aujourd'hui, je vais me reposer un peu, mais t'inquiète, je vais suivre le direct. Je suis là, mais juste, c'est pas moi qui va là-bas, mais c'est vous. Vous êtes mes... Oh non, sous le terme. Vous êtes mes représentants là-bas. T'inquiète, papa est là. Je regarde le direct. Tu peux regarder le direct, mais en même temps, dis-moi franchement, est-ce que quand vous regardez le direct, vous êtes devant la télé ou téléphone et vous ne bougez pas, vous ne faites rien du tout? Sincèrement, devant Dieu, quand vous êtes à la maison, regardez le direct à Mata ou ici ou n'importe où, ne me dites pas que vous êtes franchement, fixez vos yeux devant la télé ou devant votre téléphone et vous ne bougez pas quand vous êtes assis sur le siège. Mais il y a quelque chose à faire. Tu prépares la maison, tu prépares le repas, tu fais un peu de ménage, en même temps tu mets ton écouteur et tu passes partout. Ouais, t'inquiète, j'écoute. Hein? Et ça, c'est l'esprit aussi qui arrive en même temps. Tu rentres. Tu perturbes cette présence. C'est ce qui s'est passé à David. C'est quoi qu'est-ce qu'il a fait, David? David était roi. Il vient de faire sa sieste. Il se lève. Ah, il était sur son grand balcon. Il regarde. Oh, quel beau paysage. Oh, les dieux qui le manient. Oh, c'est qui là? C'est qui? Il appelle quelqu'un, peut-être en sécurité, garde de camp. Il a demandé, c'est qui la fille qui est là-bas? C'est qui? Et c'est ça, maintenant, frères et sœurs. Cet esprit-là qui perturbe dans la présence de Dieu. Et c'est là que David, elle a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? De Samuel, chapitre 11, versets 2 et 3. David fit demander, qui est-elle? Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille de Élion, l'épouse de Uri, le Hittite. Il ne va pas s'arrêter là. Si vous continuez à lire cette histoire jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que David il a fait? Qu'est-ce que ce monsieur-là, qu'est-ce que David il a fait? Il est devenu un assassin. Déjà, c'est un adultère et c'est un assassin. Si on va dire un voleur de, comment on appelle ça? Pendant la patenoule. Ouais. On a fait ça. Voleur de femmes. Pagar la patenoule. Il va faire tant de patenoule, il va faire un alain. Il patenoule, la vieux. Nous savons que ça rend chez vous. Une affaire en ta vida. Une affaire en ta vida. Tu m'as dit que tu as 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 dit à la fin. Tena hoe nanao izay tena tsy mety teo anaty ain'Andriamanitra David.
Il y a une dernière histoire qui, quand on n'est pas obéi à la parole de Dieu, c'est qui? Vous avez une idée? C'est qui? Les deux personnes qui n'ont pas écouté et qui a désobéi. Même Dieu a déjà dit que t'inquiète Abraham. Ah, tu écoutes ça, nous n'arrête. Faut t'éclairer d'arrêt. Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir tes enfants comme les sables, comme les étoiles. Mais il n'a pas entendu le mec. Il a écouté ça qui? Sa femme aussi. Qu'est-ce que sa femme il a dit? Sa femme il a dit, va donc vers ma servante. Ah, les femmes, quand vous parlez, c'est déjà depuis longtemps cette histoire des femmes. On n'écoute pas les femmes. Tonton Cléo, je ne sais pas que c'est toi. Hein? Mais chez moi, quand j'écoute pas, il y a une petite pression quelque part. Hein? Il faut écouter. Mais des fois, il faut bien discerner. Parce qu'après, on n'a pas discerné bien. Que sa femme, il a dit, ok. Sa femme, elle a dit, va donc vers ma servante, peut-être aurais-je un fils par son intermédiaire. Vous voyez? Peut-être j'aurai un fils par son intermédiaire. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham suivit le conseil de sa femme. Les fêtes. Quand tu vas le conseil, parce que si on ne va pas écouter, il y a la maison. Mais si on vous écoute déjà des fois, est-ce que je vais le faire, je ne vais pas le faire? Oh, t'as tout ri. Oh, tu sais pas tellement fait. Ça l'a arrangé? Hein? C'est vrai ça. Ça a arrangé tout le monde, on va écouter les femmes. Et les gars, le jeune marié là, on vient écouter ta femme, hein? Mais discerner bien, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Mais là, Abraham, quand il n'a pas discerné, il n'a pas demandé l'aval de Dieu, mais pressé pour l'occasion. Pressé pour l'occasion parce que pour lui, waouh, c'est ma femme même qui m'a dit, va les gars. Palagaro, tu l'as. Palagaro, pas tout. On a fait le lèvre de frontière. Profitez de l'amour. Mais ça nous arrive à tout le monde. Franchement, cette occasion-là, c'est une bonne occasion. Il faut que profite. Même tellement, il y a des choses, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est une bonne occasion pour profiter, pour avoir cette situation-là, pour changer de situation. Même, tu n'as pas demandé, est-ce que Dieu veut que je fasse ça ou pas? C'est pour ça que des fois, on traîne, on tourne rond, parce que Dieu n'est pas encore donné. Tu n'as pas encore demandé, est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que Dieu veut que je veux aller là-bas? Est-ce que Dieu me permet d'acheter ça? Moi, je vous dis, c'est ça notre désir à la maison. Parce que moi, j'achète des choses sur la fronte, sans demander à ma femme. J'achète, après je dis, j'ai acheté ça. Hein? Tu ne m'as même pas demandé. Oui, mais tu sais, c'est pour l'église. Maintenant, il est où, chérie? Il commence à faire comme moi. Qu'est-ce qu'il va me demander? Dans mes cartes bancaires. Fais mes cartes bancaires. Je dis, mais pourquoi faire? Parce que j'ai des choses achetées pour l'église.
J'ai dit quoi? Vous voyez la convoitise? Dès que tu lui donnes tes cartes, alors, il va être comme moi. C'est vrai, c'est pour Dieu. Parce que si je veux, j'achète. Même pas tout de suite, mais un jour, j'achète. Maintenant, je n'ai même pas pensé à tout ça, mais actuellement, même lui, tout ce que lui il a utilisé là, maintenant, il sait que j'en ai, il ne m'a même pas demandé, il fouille déjà. Après, il a dit, t'inquiète, je vais utiliser pour l'église. J'ai pris ça dans ton sac et j'ai pris pour l'église. J'ai dit, mais waouh, mais comment tu sais qu'il y a ça dans mon sac? Mais je sais que tu as ça. D'accord. Ça, c'est à toi. Ah ouais? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la convoitise. C'est pas mal, mais si c'est tellement, il y a des choses que ça ne sert à rien pour le moment d'avoir le truc. Il faut toujours demander, est-ce que Dieu me donne l'autorisation? Parce que David, il a mal agi. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi avec la femme de son soldat. Jésus veut que nous aussi, en honorant, comme Jésus, si on vraiment fait confiance à lui, si on a totalement confiance à lui, ne vous inquiétez pas. Fais-lui juste, lâche prise juste et fais-lui confiance en totalité. Fais-lui confiance en totalité. Moi, je vous dis, il y a des choses que je n'ai jamais fait dans mon travail. Il y a tellement de choses que je me demande comment j'ai réussi à faire ça. Comment? Mais j'ai tellement fait confiance en lui avec son assistance. Je dis, soit je fais et je réussis, soit je dis non, je ne peux pas le faire. Parce que je ne savais pas. Je ne connais même pas d'utiliser ce truc. Mais cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit, fais-le, je suis avec toi. Fais-le, je suis à côté de toi. Et j'ai obéi. J'ai écouté et j'ai obéi. Mais je vous dis, même mon directeur, il m'a dit, Mathias, si tu n'arrives pas, c'est pas grave, on appelle une société externe. Je dis, donne-moi encore cette demi-journée, peut-être cette journée, et si je n'arrive pas, on appelle une société externe ce soir. Mais quand le Saint-Esprit est à côté de toi, il ne t'abandonnera, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Même si tu es épuisé, fatigué, mais il reste là. Il est là. Mais je vous dis, tellement je dis merci Jésus. Ta parole est vraie. On va lire dans Jean 8, verset 29. Regarde bien comme Jésus l'a dit. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Ripapano je tin'Andriamanitra dia za manaza fa mety foana.
fa raintsika manahy dia tsy matoky an'Andriamanitra izay. Fa rehefa matoky an'Andriamanitra ninona ataotsika dia mety eo. Za tsy naka-19 tamin'izareo fa ohatrany fanaon'ny zareo foana dia vetivety ianao dia mahazo retour ny ambadika any hoe tu es comme ohatrany hoe lasa génie ianao, mahazo 19 avy any fa za tsy mandray mihitsy. Tsy raisiko le fa tsy manino, tsy za le izy fa Jesosy. Le asa vitako tsy za fa Andriamanitra namiana saina hanao an'le izy. Tena tsy maka-firarihana tamin'le izy mihitsy fa lasa tena tonga dia tena hoe tokana dia nisaotran'i Jesosy. Izay mba occasion atan'le asako manana trano izay ahafahana tena hoe resaka amin'ny tompo aloha. Tsy manana birao zay fa manana trano zay za ahafahako mitokana mena amin'i Jesosy alohan'ny asako. Fa tsy betsaka surprise agnatin'le asa ho antsika izay miasa na ho an'izay mianatra alohan'ny anaovana zavatra maka fotoana kely foana dia miresaka amin'i Jesosy. Maka fotoana kely foana fa izay ny fahombiazan'i Jesosy tamin'ny asany. C'est pour ça que Dieu, Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est pas la peine qu'il a. Il y a 25 000 personnes, il faut donner à manger, juste une petite prière. Parce qu'il sait que son Père, il va le faire. Le gars, il arrive avec 12 piques, 5 poissons, 5 pains, mais il y a toujours des restes. Juste il a fait prière, il n'a pas fait de paquet magique. Juste une seule prière et tout ça arrive. Obéir à Dieu, s'assurer une place au ciel. Dis dans un contraire en ça, si tu n'obéis pas à Dieu, réfléchis bien. Tu obéis à qui? S'assurer que soyez sûr que Dieu nous écoute. Avoir cette assurance-là que Dieu nous écoute. Regarde bien comme Jésus l'a fait un exemple. Dans Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Mes moutons écoutent ma voix. Mes moutons écoutent ma voix. Si tu n'es pas mouton, là, est-ce que tu écoutes la voix de Jésus? Même jusqu'à maintenant, regarde tous les grands animaux. Même les éléphants, ils écoutent son maître. Ils écoutent son point. On a appris de réussir à nager. On a fait un partir de temps. Le dresse-pibré. Dresseur. Regarde bien comment les dresseurs dressent les lions, hein, les tigres, les serpents. Hein? Comment ils ont obéi. Regarde le chien. Quand le truc fait ça, le chien il saute, il danse, il mange. Mais nous, moutons de Jésus, nous les moutons de Jésus, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Hein? Jésus il a dit, hein, mes moutons écoutent ma voix, moi aussi, moi, je les connais et ils me suivent. Alors tout ce qui est mouton de Jésus, il écoute la voix de Jésus et il suit la parole, la voix que Dieu il a tracée pour lui. Mais ça arrive à tout le monde aussi. Ça arrive même à tous les grands, je ne sais pas, les grands prêtres qui a parlé tout à l'heure. Qui dit prêtre, mais il n'écoute pas la parole de Dieu, il n'écoute pas la voix de Dieu. Il n'arrive même pas à discerner, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est moi-même qui dit que c'est bon, tu peux le faire comme David.
comme Abraham, il a profité de l'occasion pour solliciter sa femme. Il n'a même pas discerné le mec. Il a dit c'est l'occasion, on y va. Pareil comme David, c'est qui la femme là-bas les gars? Ramène-le à moi. Et c'est ça la convoitise, c'est ça la chair. On parle toujours de chair, pas chair de poule. Hein? Soyez sérieux. Dieu revient bientôt. Soyez maintenant. Soyez sûr. Est-ce que je vraiment écoute? Est-ce que je suis vraiment parmi les moutons de Jésus? Parce que Jésus il a dit, moi je le connais. C'est-à-dire que si tu fais son plan, il te connaît. Si tu dis que ouais, je suis ton mouton, mais t'inquiète, moi je suis un peu à côté aussi des fois. Ah, Jésus l'a dit, ouais, je connais mes moutons. Hein. C'est lui qui écoute, tu fais vraiment ma volonté du Père, ma volonté et ma volonté du Père. Moi, je le connais. Hein. Si toi, tu fais que ouais, je gauche, moi, je droite un peu, ouais, le jour viendra, Dieu te dit, je ne te connais même pas. Comme Tati l'a parlé tout à l'heure, elle a parlé tout à l'heure, ne soyez pas les vierges folles. Que tu vas quand même à l'église, tu écoutes la louange, tu fais ça. Mais le jour où Jésus il arrive, il a dit, moi je connais mes moutons. Tu étais mes moutons, mais tu étais gauche à droite un peu. Et t'inquiète, je ne te connais même pas. Après tu dis, Jésus tous les samedis, même pas samedi, il y a aussi jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis tout le temps dans ta présence, je fais ça, je fais ceci. Oui. Mais je ne te connais pas. Comment je te connais? Tu écoutes ma voix. Mon frère, ma soeur, écoute cette voix. La voix douce qui t'appelle au pays. Dans Jean 4, 23, 24, merci Dieu pour cette parole. Dans Jean 4, 23, 24, c'est que Dieu cherche maintenant. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Est-ce que tu es vraiment un vrai adorateur ou tu fais semblant d'adorer ton Dieu? Comme tout à l'heure, adore ton Dieu, danse pour Dieu. C'est vrai, hein? Des fois, nous, on fait comme les hommes toutes choses. Hein? On adore Dieu, mais on fait comme ça. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que timidité, divergence, tu es en divergence? Hein? Quand tu danses, danse vraiment. Tu ne danses pas assis. Danse en fonction. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a les jeunes là, ils vraiment... à chaque fois de venir ici devant pour nous conduire. C'est comme ça qu'on danse, c'est pas comme ça. Il faut la suivre. Je ne sais pas comment on danse, suis-le. Merci les filles. Car Dieu nous a appris, quand vous êtes avec moi, les choses, ça va être facile. Il n'y a pas de problème, c'est fini les difficultés, c'est fini les soucis. Non. Regarde bien le chemin de Jésus jusqu'à la croix. Depuis qu'il a commencé son ministère, jusqu'à lui, il va accepter à la croix pour nous, pour toi et pour moi. Il a fait quoi? Il n'a fait qu'à obéir à son Père.
Il ne fait qu'obéir à Dieu. C'est ce que Jésus nous demande. C'est ça le modèle que Jésus nous a montré. Est-ce que nous faisons toujours les choses conformément à la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons ça? Demande, même moi je me demande tous les jours. Une fois, j'ai déjà parlé ça à ma femme, hein, dans le métro, il y a deux jeunes filles. Il y a des jeunes filles, hein. Vous voyez quand c'est l'été ici, dans le métro c'est l'été aussi. Hein? Hein? Ah, dans le métro, les jeunes, c'est fini les serrés. Hein? On dirait que c'est juste un maillot transparent. Ils s'assoient devant moi, et devant comme ça, ils n'ont pas honte. Tellement, c'est vraiment, tu n'aimes pas nos maillots, nous sommes directeurs que nos maillots. Tu m'as pas dit non, c'est pas grave. Nous sommes là, tu es dans santé, dans nos choses, les regards, tu es bien nous sentir. C'est normal qu'il y a tellement de viols, il y a tellement de jeunes filles qui étaient. Des fois, c'est notre habit. Et c'est ça, c'est comme ça aussi. C'est ça aussi le but de Satan, le but du diable. Il veut nous détruire. Il veut que nous ne faisons pas la volonté. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais avant de faire quelque chose, mais c'est pour ça qu'avant de manger, nous on prie. D'avoir la bénédiction pour cette nourriture. N'agissons pas sans avoir reçu la parole de Dieu, mais prions et demandons-lui toujours sa volonté. Écoutons toujours la voix de Dieu. Des fois, c'est incompréhensible. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est long. Mais laissons Dieu toujours. Laissons Dieu prendre toujours soin de nous, car nous sommes ses moutons. Ésaïe 45, verset 11. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants, vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait, eh bien, cela me regarde. Cela me regarde. Considérons toujours la parole de Dieu. Il nous accorde, il nous donne, il nous offre beaucoup de choses devant nous. Mais des fois, les portes que Dieu ouvre pour nous, pour notre bien, nous devons ne pas accepter. On voulait que ce n'est pas Dieu qui l'a ouvert. Et après ça, c'est pour ça que des fois il y a des problèmes. Des fois que tu n'arrives même pas à finir jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a ouvert la porte. C'est l'autre côté. Et toi tu fais de l'autre côté. C'est comme les GPS. Des fois quand on écoute sur une route qu'on ne connaît pas, et si tu n'écoutes pas la voix du matin dans le GPS, tu fais essayer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller, si tu vas, il y a qu'une seule sortie sur Orly. Et si tu ratais cette sortie, tu vas aller jusqu'à Orly, aéroport. Après, tu fais le retour pour rentrer chez moi peut-être. Si tu rates cette sortie, il n'y a qu'une seule sortie. Tu dois aller à l'aéroport Orly, direct. Même nous, on sait comment écouter le GPS. Mais comment on ne peut pas écouter la voix de Dieu? Comment nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu? Parce que nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas donné la communion.
on ne donne pas la communion avec Dieu, mais on fait communion vite fait. Hein? On fait de communion, mais je prie vite fait. Comme tayo sakafanay, diamantaranay, amen, non. Des fois, c'est comme ça aussi nous avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a dit ici, dans cet Ésaïe, vous me posez des questions, vous voulez me donner des ordres. C'est ça, nous. Comme nous, on pense que Dieu est comme nous aussi. Si je dis à Pasteur Daniel, si moi je le pressais, et lui il a reçu une parole de Dieu, et il n'a pas écouté, mais il m'écoute. On est tombé dans la piège aussi. Et c'est pour ça qu'il faut écouter la voix de Dieu. Il faut toujours considérer la parole de Dieu en demandant son accord. Dieu conforme mes pensées à ta volonté. Vivons toujours conformément à la parole de Dieu et non en fonction du visibilité. Mais encore, en cas de difficulté, soyez toujours sûr, retournez vers Jésus. Ne laisse pas Jésus dormir dans ton parc. C'est pour ça qu'il a parlé dans Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi. Mais des fois, nous, on n'arrive pas à appeler Dieu parce que peut-être que tu dis que je vais déranger Jésus. Oui. Mais en cas de problème, retournez vers Jésus. Nina faute nataontsika tsy maintsy Jesosy ny teny hoe tratraka ianao androany hitadina ato eny fa nanampy foana izy, nanohana foana izy. C'est pour ça que Jésus nous a dit soyez sensibles à ma voix. Jesosy tsy mikitakita be rehefa miteny. Ohatra ka tsara ny tantara le tamin'ny passion de Christ zao na tamin'ireny izy le film malaza be ty foana. Tso zany. Rehefa tsara ny réaction le Jésus anatin'le izy. Ankoatran'ilay tany le marché nazirana. Fa jerefa tsara le air anamboarana ny airan'i Jesosy anatin'le izy. Fa pisy tsara foana. Dia nefa ireny ary film fa nalaina tena hoe ohatr'izao Jesosy. Dia tsika koa nefa ka manao ohatran'izay hoe ohatr'izao Jesosy. Andao tena hanany spectacle nao namana boky. Nafatan'izao azy fa tena hoe tsy ho vita le izy fa manetsy teny izy, nanaiky ny tenin'ilay mpanompony izy. Andao hanana fanatretena, andao hanana fo feno fanatretena amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Dia rehefa atao le izy dia andao tena atao aza mijery olona fa Jesosy mpanjina dia ataovan'i Jesosy le izy. Fa rehefa ataonao an'i Jesosy io tsy afa-baraka zany ianao, tsy afa-baraka zany ianao. Za tena mijoro eto aminareo fa vitako heritaona izay ny isaka tao amin'ny toerana io fa manao ohatr'izao na ny PDG azy. Hatram'izay mbola tsisy olona izay ohatra tenen'ilay chef kely tao, chef moa fa tsy chef kely hoe mahagaga ho izy fa rehefa mahitanao izy dia mahay-rabatantana ohatr'izao fa nazera tsy raisan'ny tanana. Azonareo hoe zany misy zavatra mambadika izao tena mijanona izy dia manao bonjour dia manontany vaovao dia manontany resaka aminao. Dia izao foana no teneny raha tsy be atao be aloha dia mba mandalova kely avamiko ka za tsy dia ela mantsy eto.
si tu n'as pas tsisy tena hoe ianao za manome pression an-tena fa tsy tianao zavatra foana fa zareo tena amin'ny tena si tu as le temps, si tu as le temps, si tu as le temps tsisy ny tena anakindana eo tena fotsiny matsiasiasa si tu as le temps fa fijereny zareo anao zany na matory dia si tu as le temps dia vita an'le ry foana fa toi tu peux dormir mais si tu as le temps tu peux faire ça demain et ataovy tsotra fotsiny aza compliqué ataoko ty ho an'i Jesosy ohatrany zay olona mitondra ny tony hoe dia eritreretrika te isiao izy hoe fa ataoko io ho an'i Jesosy tiako hatsarana ny altara ataoko ho an'i Jesosy tsy andao tsika tadysalina tsy atsika ilay salina raha tsy feonao kory ina zao nangalalana io non ho an'i Jesosy nisy olona tamin'ny marana tsisy tenareo fa tonga teo zareo dia zao ny tenena ny impression voalohany voninahitra ho an'Andriamanitra mendrika ho an'i Jesosy ho toeran'izao tsy manontany izy ohatrinona izay ofany fa tonga dia impression hoe mendrika ho an'i Jesosy ho toeran'izao tsy haikitsika rehefa mba nisy ny tenan'izay zao tamin'ny mbo tonga tamin'ny voalohany fa izy zay ato amintsika izy fa tsy tinika izy azareo fa tena tonga dia zany ny impression voanitsy varavahany tena izao toerana mendrika ho an'i Jesosy fa le atsamboizany ve tsy mendrika ve tsy haiko fa ndao atsika miantso atsika rehetrarehetra ireo Andriamanitra tsy hoe mitondra olona isakany sabotsy dia tokony misy olona foana hoentinao avany fa eto mbavaka le olona tianao hoentinao atao anatin'ny teraka te na makato izy na tsy makato izy eto mbavaka izy fa fotoana zao ananatsika obéissance ihany koa hitondra olona ho ao amin'i Jesosy fa tsy ho atao nasvekel tsy mitondrana olona dia ho atao nasvekel izy raha izay ny safidiny ekeny tsy maninona fa raha ianao no mitory taminy ka atony tsy atony tiny fa any atoerany kafo malalaka tsy manery zany tsika hoe tsy maintsy ato fa mety foana rehefa hoe mahay mihaino ny feo an'i Jesosy izy satria ozy ny Jesosy teo hoe nionjoko malala ary za malala azy dikan'izany ireo ondrin'i Jesosy maiza mihaino ny feo an'i Jesosy farany Ephésiens chapitre 5 verset 22 dia Ephésiens chapitre 5 verset 25 fa ny angatahako amintsika andao vakina daholo le 22 23 24 25 dia amin'izay hoe mazava tsara le izy tsy hoe sekoly ny tokantrano akory androany fa angalatsika lesona anatin'le izy tia raha ohatra ka meno sekoly tokantrano nareo dia zao dia teny mama foana ty hoe ry vehivavy mandrake mivadinareo zavatra enitsika foana fa androany le tsy hoe izay fa tiako atao dia zao hoe les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. C'est pas comme Ève. C'est la femme qui a donné l'ordre. Fais ceci et mange cela. Mais ici, ce que Dieu nous demande de faire, on doit juste obéir. Je dois obéir à ma femme
parce que c'est la volonté de Dieu aussi. Et là, dans le verset 23, le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. L'Église obéit au Christ. Si qui a fait on doit obéir à Dieu. Non, des fois j'obéis, des fois j'obéis pas. Si tu veux être le mouton de Jésus, tu dois obéir. Non. Si tu veux être le mouton de Jésus, il faut que tu sois sûr que moi je vraiment obéir au Christ, mon sauveur. Parce qu'il a dit, Christ est le sauveur de l'Église. C'est-à-dire, nous tous ici, c'est Dieu qui nous a sauvés. Il a envoyé son Fils, Jésus, sur la croix pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'on doit toujours obéir à la parole. De Farine. Dieu nous aime, mais il aime vraiment aussi ses enfants qui l'ont obéi. Il aime les péchés, mais il n'aime pas les pécheurs. Ah, il aime les pécheurs. A demande à ti panut, a demande à ti wout. Ça y dicté. Andosa no fananinina ty anota tso. Fando tena mba teny ifatika hoe ray verina ny tompo. Dia za tsy te hitan'i Jesosy. Andao tena akasy rassurance atsika. Hoe Jesosy, rehefa hiverina ianao dia fantatso za. Manasa anareo hiakatra dia handrositsika amin'ny fotoana manaraka. Alohan'ny akaratsika manasanao zay hivavaka. Manasanao zay hivavaka ny amin'izay teny anjaranao androany. Tena hoe Jesosy inona ny tenanao tamiko teo dia inona ny anjarako tamin'izay teny rehetrarehetra izay. Dia toa mba afaka izay teny izay. Mba hisy vokatra amin'ny fiainam-panahinao. Hisy vokatra eo amin'ny fiainanao andavanandro. Hisy vokatra eo amin'ny fijoroanao. Fa tena any Jesosy ianao. Ary tena onjony ianao. Tena le onjy mahay mihaino feony ianao. Amparay amin'ny anarana Jesosy Kristy tomponay. Misaotra ny amin'ny teninao. Dia aoka ny foko ho mpankatoa ny teninao. Aoka tsy ho mpiam-panadio fotsiny Jesosy. Fa tena ankatoanao. Satria raha hiverina ianao dia fantatsoza na mpankatoza na modina ankatoanao fotsiny. Dia misaotra indrindra amin'ny famindraponao amiko tamin'ny talohan'ny ty andro an'ity. Dia misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Alléluia. Nisy nazy zavatra fe androany. Zavatra. Alléluia, za tsy mirako. Alléluia. Alléluia, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Androso amin'ny saintsika iaraka iray eo am-panomanana dia andao hanao an'ity hira anankiray ity tsika eo am-pizarana ny mofo sy ny
sy ny tsy divay fa raha Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Raha hiatrika ny latabatsika, hiatrika n'izao fanasana izao tsika, dia ataovy tena manana assurance mihitsy hoe Jesosy raha mbola nisy zavatra mauvaise habitude-ko talohan'ity androany ty, tsy nazaka nakatoanao mbola sy mauvaise habitude teo amin'ny fomba fisainako na fijeriko la androany zany faranako Jesosy. Raha mbola tsy niaraka nomboanao tamina fijaliana zany dia androany mangalafy fanapa-kevitra farano androany zany. Tady tsara fa tia mofo ty dia mitondra fiainana, misy fiainana ao anatin'ity mofo ty, misy fanasitranana ao anatin'ity mofo ty, misy hery ao anatin'ity mofo ty. Fa tsy zavatra vitan'i Jesosy tamin'ny voany nataony voany tsara hotrika tamin'ny herinandro lasa iny no ambadika ty mofo rehetrarehetra ty.
fanao tsy sangisangy tsony tsy hanao fombafomba tsony na mifandraisana ny ty mofo ty fa ataovy tena resy lahatra hoe Jesosy raha andray anao androany dia tena ataovy mahita zavatra miova amin'izay zay eo amin'ny fidirana. Amen. Aso teny tena Kristy ilay natolona atsika isana ho fanavotana atsika. Izao ny teny Jesosy hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Ty le raha mariko ny fandraikena vaovao, le raha manadio anao, le raha manasitrana anao, manafaka anao. Ty raha ty le miaro anao mba tsy hahafahan'ilay ratsy mba hiditra ao anatinao ihany koa. Ataovy tena resy lahatra anao hoe raha isotro an'ity raha ty Jesosy, sotro an'ity raha mbola ty vadika raha feny fahefany ery manadio manafaka. Ataovy misy zavatra mbola tsy nianaka hatramin'izay koa ho tsapaka aoriana amin'ny fiovaliko totoran'ity androany. Raiso fa ity le rano fanekena vaovao. Izao ny teny Jesosy hoe ataovy izao fahatsiarovanareo ahy. Misaotra Jesosy saotra ny amin'ny tenanao sy ny amin'ny rano latsaka ao anay mba ho fanafahana sy fanasitrana anay. Ninona tsy normalina tamin'ny tenanay tamin'ity androany ity, na ho anay eto na ho an'izay manaraka anay ihany koa dia mandray fanasana avy aminao izy, mandray fiovana avy aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesu mino anay. Alléluia. Jesu mino anay. Manifesta mikasika ny fonay, miasa any anatinay, miasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Halleluja. Misaotra ny amin'ny teninao. Halleluja. Zany rehetrarehetra zany dia inonay, tsy noho ny amin'ny zavatra ataon'olombelona, tsy noho ny amin'ny zavatra mety tenitenenay eto, fa noho ianao fanahy masina, ary ianao fanahy masina ilay manamarina amin'ny teny. Halleluja. Noho izany dia mitsaoka anao izay androany. Halleluja. Dia hitsaoka, dia hamerina ny voninahitra any aminao izay, ny amin'ny fatokinao. Halleluja. Tsy mety tsy mahita maso izay, dia hitsaoka anao izay. Mitsaoka
Andaontsika hivavaka ho an'ny fanatitra samy mitsangana dia tavoatson-tananao sotra Jesosy sotra tompony amin'ny fanatitra azy anomenao nataonao anay tamin'ny tompona fijaliana sotra koa naminao nafana nanolotra an'izao Jesosy tena hoe ianao no nanome anay anao ihany no averinay aminao satria anao no nanome fahasalamana anay Jesosy dia mankasitraka indrindra amin'izany dia aoka tompo izay rehetra natolotra teto tena hoe avy amin'ny fonay dia tena ho anao rery no voninahitra amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen zao mizahotra mahafinaritra be ty mety mbola sy nataonao ty fanjoa vao ataonao ndao tsika hitsangana ndao hitsangana hoe zafady le zafady tatymirana tatymirana zao mbola tsonana hoe mbola tsonontsozany tatylisy hatramin'izay fa androany izy tsofinao rano tenenina akaikinao mangala olona ray anao mbola tsy hitanao hatramin'izay dia tsofo rano izy alleloia tsofo rano izy dia tenenina izy hoe tsofo rano izy atao viany tsara mihitsy tsofo rano izy tsofo rano izy ao amponao dia tenenao amin'ny daholy alleluia Jesosy sotra Jesosy fotony amin'ny tsairay avy tompo sotra Jesosy amen 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 zao ny teny Jesosy atsika aroany izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafotoana mahay mampijoro anareo tsy misy tsiny eo alohany amin'ny voninainy amin'ny faravoravoana Dieu unique, notre sauveur par Jésus-Christ, notre sauveur, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance pour toi. Dieu a déclaré la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité. Il t'a donné. Il t'a donné. C'est pour ça que tu l'as fait tout à l'heure pour ton voisin, pour ta voisine. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Et ça, c'est pas juste aujourd'hui, mais pour toujours. Amen. Pour toujours. Alors tout ce que tu as dit tout à l'heure pour ta voisine, pour ton voisin, ça restera pour toujours. Amen. Et rassure-toi, si tu as dit avec le bon cœur tout ce que tu as dit tout à l'heure, va vouloir bien l'inviter tout le temps. Mon Dieu va vouloir bien l'amener. Amen. Tenez-nous ça ici. Façon bonne de manger, ma tourne y aura la vie. Façon ma tourne y aura la vague. Alléluia. Dans le coup, façon bonne de manger, maman. Tout soya. Alléluia. Amen. Le monsieur va tu sais derrière tout. Si je suis derrière là-dessus, mais Alléluia. Alléluia. Yatsika herinandro vaovao raintsika. Amen. Ty zava-ty dia tenentsika foana isaky ny miontsika.